faly manomona indray ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo hanapaka ao am-ponareo tsiraray avy. Ny tenin'Andriamanitra izay isy ny afatra ho antsika ho amin'izao andro faefatra ao anatin'ny herinandro masina izorantsika amin'ny alalan'ny azy fijaliana izao dia arak'izay fanovakina teo filazany tsara araka amin'ny Marka toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahafolo sy faha-raika ambin'ny folo. Ivavaka isika. Tonga ny fotoana izay itenenanao sy ampaherezanao hananaranao anay Andriamanitra. Ianao ihany no Andriamanitray. Ary hainao anay tokoa ny teninao. Koa mitenena araka ny fombanao fa voninkiaino izay. Amen. Jodasy sa Petera. Izany fanontaniana izany no hoezahantsika valiana ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ny filazantsara araka ny Marka toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahafolo sy faha-raika ambin'ny folo dia fahitantsika fa mitantara ny amin'ny nanekeny Jodasy hamadika amin'ny Jesosy Tompo. Jodasy izany no tena mpandray anjara fototra eto amin'ny tantara ka mila asongadina. Fomba fanao ihany nefa ny manao fampitahana mba ampisongadina tsara ilay olona izay tiana hivotra. Petera no tsara toerana indrindra amin'ny samy apôstôly azo ampitahina amin'ny Jodasy. Ary izany no mahatonga ilay fanontaniana hoe Jodasy sa Petera. Inona ny fahamarinana voalohany? Miambena fa mety ho azonota avokoa isika rehetra. Miambena fa mety ho azonota avokoa isika rehetra. Eto izao dia apôstôly mihitsy no voalaza fa nanota te Jodasy zany. Zany moa dia miteraka fanontaniana ny anatintsika any hoe tena mpanompon'Andriamanitra ve ty Jodasy ty e? Isika moa zao rehefa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fifidianana tompona andraikitra samihafa eo amin'ny fiangonana dia miaraka mahita sy mahatsapa fa tsy mora ny fifidianana. Maika moa fa ny fifidianana ny apôstôly roambeny folo lahy amin'ny Jiosy efa amanetsiny tamin'ny andron'i Jesosy Tompo. Azo antoka fa tena masotsivana enjakenjana mihitsy vao hita ny roambeny folo lahy. Ary tafiditra tao anatin'ny roambeny folo lahy Jodasy. Tena manam-pahendrena izy. Tena manam-pinoana izy. Ary inona moa ny toeran'i Jodasy manokana? Inona moa izy? Mpitahiry vola. Hitako ery isika rehefa hoe tonga amin'ilay fifidianana mpitahiry vola. Mafimafy no masotsivana. Mendrim-pitokisana. Tsy tiatia kely. Azo iaraha miasa. Azo ifandraisana tsara. Hany karaha manondro olona ianao dia be ny mandatsy hofidiana mpitahiry vola ary vitsy dia vitsy manolo tena. Fa tamin'ilay roambeny folo lahy, i Jodasy ny landy. Ary nekeny ny nanendrena azy ho mpitahiry vola. Ka za manokana dia samy laza tena mpanompon'Andriamanitra Jodasy. Tsy mba diso safidy ny tompo ny fidy azy tamin'ny voalohany. Fa ny tantara izay efa mahazatra antsika moa dia ilay izy namadika ny tompo ihany. Ary dia diso koa eto ny fiheveran'ny sasany hoe Jodasy dia efa voaozina hatrany an-kibon-dreniny fa tsy ho voavonjy. Tsia. Safidy ny taty aoriana no mahatonga azy tsy voavonjy. Raha tsorina izy tsy nentin'ny bebaka no mahatonga azy tsy voavonjy. Jodasy namadika foana no mahafantarantsika azy. Fa tsy ny namadiany azy fotsiny fa izy tsy nentin'ny bebaka. Inona no hafatra? Aza metehitra fotsiny amin'ny andraikitra sy ny titra izay efa ananantsika. Ka hoe za efa apôstôly, za efa pasteur, za efa diakona, birao am-piangonana, za efa mpiandry. Inona intsony no atahorako mbola hanotan'inona koa? Tsia, na apôstôly ianao, na pasteur, na mpiandry ianao, na diakona, rehefa tsy ampivavaka isika, mety azo nota avokoa.
ny nampiavaka kely ity fahotany Jodasy ity dia izao tonga amin'ilay fiteny hoe acte prémédité ho ny fomba fiteny eo amin'ny lalàna. Zany hoe zavatra efa nomanina tsara, ho ny voalaza amin'ny 10:10. Jodasy dia nankeo amin'ny loha ampisorona hamadika an' Jesosy. Inona moa dikan'izany ry havana? Izy mihitsy mitompo ny hevitra voalohany ati-doha isika. Izy no mitety ireo izay tsy tian'ny tompo mba iray teti-dratsy aminy, ka nankeo ampisorona sy londo ampisorona izay efa mialina an' Jesosy. Hitantsika amin'ny 9:20 zany, rehefa nandre izy izany mpisorona dia faly ka nanaiky hanome vola ny Jodasy, ary Jodasy dia nitady izay andro ahazony mamadika an' Jesosy. Nafaly ny mpisorona ratsy fanahy ny teti-dratsy ny Jodasy. Ary rehefa mba tonga ny fotoana nanenena ny Jodasy, vetivetika teo dia nivadika tamin'ny reto mpisorona sy loha mpisorona reto, ka tsy nandrara azy akory. Raha mba namerina le vola sekely volafotsy 30 Jodasy, hoy reto lodo mpisorona reto, ahoana inona zany? Navelany namofo irery Jodasy. Inona no afatra sy fanontaniana? Inona no kendrentsika raha hanao zavatra ho an'ny tompo na ty am-piangonana isika? Ny hahafalin'ny tompo tokoa ve? Sa ny hahafalin'ny ratsy fanahy? Ny hampandroso fiangonana ve? Sa hamadika amin'ny tompo? Mety tena angambo isika hoe mamadika amin'ny tompo ahoana, fa ny tompo ary zao efa ny an-danitra, efa eo an-kavanandray. Tsaroa fa efa tany an-danitra Jesosy Kristy no niseho tamin'ny Saoly teny an-dalana Damascus ny teny hoe Saoly, Saoly, nahoana no dia manenjika ianao? Hay manenjika ny tompo isika rehefa manenjika ny mpiara-manompo. Hay manenjika ny tompo isika rehefa manao toetra tsy zaka amin'ny mpiara-mivavaka. Ry havana, fotoana fanavaozana ny fitiavana ao an'Andriamanitra ny herinandro masina toy izao. Fotoana fanavaozana ny fitiavanao ny mpiara-manompo aminao. Mahiraiza miverina amin'ny tompo. Fahamarihana fara. Mila mahatsapa-tena isika rehefa nanota. Mila mahatsapa-tena isika rehefa nanota. Ary fambara tsara zany hoe matsiaro hafahafa ianao fa avy nanota, toa tsy mahazo aina ianao. Fa raha ianao no avy nanota nefa ohatrany tsy nampaninona anao akory, tsy manenjika anao ny eritreritrao fa dia ndao ihany, efa mitondra anao any amin'ny fahaverezana zany. Jodasy sy Petera, na dia samy apôstôly azy, dia voalaza fa samy nanota, na dia nandritry ny herinandro masina aza. Zao koa nefa samy natsapa-tena fa nanota, ary soa ihany. Petera rehefa avy nandahiny telo teo mason'olona, nandany tompo, ary naheno ny akoho na naheno fanoroany fotsiny aza, dia natsiaro ny tenin'i Jesosy, ka nivoaka tany ivelany fa menatra mafy. Mateo 4:20. Jodasy koa rehefa avy nahita fa noelohana Jesosy, dia nala elo mafy sady nanenina ho ny tenin'Andriamanitra. Mateo 7:17. Tena mba natsapa-tena tokoa Jodasy, ary mba hanehoany ny fanenenany, naveriny tamin'ny loha ampisorona sy ny loha-olona ny sekely volafotsy 30. Ary hoy izy ao amin'ny 4 amin'ileo Mateo 7 ihany. Nanota aho satria namadika ranomasina. Saingy tsy nionon'ireo mpisorona moa izy, fa maiky aza nolatsainy. Hitantsika eo amin'ny 4. Petraka amintsika ary ny fanontaniana. Mbola misy zavatra ve na olona mbola atakalitsika an'Andriamanitra sy ny sitrapony? Mety ho fitiavam-bola, mety ho fitiavam-boninahitra. Hitantsika amin'izao, tsy ahasoa antsika velively zany. Na ho ela na ho aingana dia ho esoriny tompo amintsika zany, satria lasa sampy ho antsika rehefa ataontsika ambony no Andriamanitra. Tahaka na ny esorana ny volana takaliny Jodasy an' Jesosy. Ireo ho everintsika fa ho namana amin'izany ratsy izany
dia hivadika amintsika mora foana tahaka nataony reto mpisorona sy londoa mpisorona reto. Ny fanahin'Andriamanitra kosa tsy mbola niala tamintsika, matoa isika matsiaro tsy mahazo aina rehefa avy nanota, koa aza manao izay mampalahelo ny fanahin'Andriamanitra isika. Fahamarehana fahatelo sady farany, mila mibebaka amin'ny fahatsoram-po isika. Mila mibebaka amin'ny fahatsoram-po isika. Hitantsika teo zany zao fa na i Jodasy na i Petera dia samy nanota avokoa, samy natsapa tena fa nanota. Mbola tsara daholo eto. Samy nanenina izy roa fa mbara tsara daholo zany. Fa teo amin'ny dingana manaraka vao ny sara-dalana izy roa. Jodasy nanenina, namony tena tamin'ny tady ka maty. Mateo 7:20. Ary dia netiny mandrakizay zany ny fahamelohany. Petera kosa na dia meloko azy nanenina, nibebaka tamin'ny fony tokoa rehefa natsiaro ny fahotana, ka voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra fa nitomany mafy indrindra. Lioka 2:20. Ny dieny moa dia milaza hoe ny gogogogo ny tomany. Petraka indray ny fanontaniana, mba mazoto mifona sy mangata-pamelana amin'Andriamanitra ve isika? No hoe mivavaka mandrakariva ka tsy mitsahatra ry havana dia zao. Tsy mandeha matory fotsiny amin'izao zany ianao fa mivavaka amin'Andriamanitra, misaotra aloha tamin'izay rehetra vita nandritra ny tontolo andro, ary mifona. Fa na eritreretinao aza hoe za moa naninona eo anatrehan'Andriamanitra isika dia mpanota foana. Tsy maintsy mifona isika vao matory, fa tsy hoe matory miaraka amin'ny alahelo-n'Andriamanitra. Mba firy amintsika no mahavita mitomany rehefa mifona amin'Andriamanitra. Mba lasa dranomaso, zany hoe tena mifona amin'ny fo sy ny fitiavana an'Andriamanitra tokoa. Tsarovy fa tsy nisan'ny ota vitanao akory no azo ilazana hoe mety ho voavonjy na mety ho voavela elika ianao na tsy, fa ny fifonanao amin'ny fahatsoram-po tahaka ny nataon'ny Petera. Fa ny fotoritory sy mangorakoraka tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona. Raha nisan'ny fahotana zay voatantara tokoa matsy ny azo rahalahy no jerena, ohatran'ny an'i Petera ny betsaka kokoa. Intelo be izao no nandan'ny tompo teo mason'olona nefa olona mafana fo. Nisolo tena ny apôstôly foana. Vao taloha kelin'io izy no nivoady hoe Mateo 5:17, na dia ho tafitohina noho ny aminao aza ny olona rehetra ary Jesosy. Zaho tsy mba ho tafitohina mandraka izay. Nefa vao tonga ny fotoana dia nandahy ny telo. Anisan'ny fahotan'ny Petera ilay tsy mahatsindry fo, ka ndraindray lasa ohatran'ny mahery fihetsika. Vao tonga ny fahavalo dia avy hatrany izy dia namoaka sabatra dia nikapaina ny sofin'ilay miaramila misorona be antsoina hoe Malko. Miala mihitsy, maharatra zany. Fa sy ihany fanaveriny Jesosy aingana ilay sofina tahaka ny tsy teo, tsy nisy rahatra akory. Rehefa nanambary Jesosy tamin'ny mpianatra hoe ny zanak'olona tsy maintsy vonoina ary atsangana, Petera sy ny hafanampony, sanatria aminao zany ry Tompo. Todika tamin'ny Petera Jesosy, ka niteny azy mafy hoe makanesa tovoaka ianao ry Satana, fa tahay fotoanana amiko ianao satria tsy misaina izay an'Andriamanitra. Bebe ihany zany fahotana vitan'ny Petera zany, raha tsy hitanisa afa-tsy izay efa voatsoratra isika. Fa zao nefa voavonjy Petera, voavela elo koa Petera, satria nibebaka tamin'ny fony tokoa, nibebaka an-dranomaso. Ry havana, mazava zao no nataon'i Jodasy sy Petera tamin'ny herinandro masina voalohany. Samy nanota, samy natsapa tena, samy nanenina, saingy Jodasy tsy nalala ny bebaka fa namony tena. Hoy aho hoe netiny mandrakizay ny fahamelohany. Petera kosa nifona ny ranomaso ka mbola nanohy nanompo an'Andriamanitra, dia nomban'ny Tompo ary navita be
araka ny tantarany fiangonana. Isika rehetra koa samy efa nanota avokoa. Andeha ary ezaka mary le fanontaniana. Anao Jodasy ve isika sa anao Petera? Zany hoe mbola amono tena ihany ve? Mety tena angamosika hoe aiza kosa izy mamono tena. Fa raha manao ny fomba ny Jodasy sika dia mamono ny feo ny fieritreretantsika. Mamono ny finoatsika sy ny fatahorantsika n'Andriamanitra ary tsy azontsika famonjena izany. Tsarovy fa tiantsika Jesosy. Raha manao Petera ianao dia mahatsiaro mifona isaky ny avy manota ary mifona an-dranomaso, mifona tokoa satria tiantsika Jesosy Tompo ary mbola miala nenina amintsika mahatonga mbola mandray zao afatra zao isika. Koa samia mandoalika eo am-pototry ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy Tompo isika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somary nisy mamela ny fahotantsika, manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amen.